Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no zava-misy fahita matetika. Betsaka ireo olona lavo tsy mahita fahombiazana eo amin'ny fiainana ary dia mijanona amin'izay toerana na lavo azy ihany izy. Ireo izay mitsangana ihany anefa no afaka ahomby sy handroso eo amin'ny fiainany. Misy mantsy ireo mieritreritra fa raha tsy nahomby indray mandeha izy dia tsy afaka ny ahomby intsony. Diso tanteraka izany fomba fihevitra sy fisainana izany. Ilay ezaka ataonao mba hitsangananao indray no ahatonga anao lasa lavitra kokoa hatrany ary ahafahanao manatratra ny tanjonao indray. Noho izany ry namako, raha toa ka misy mibitsibitsika aminao ny olona manao hoe okizay, ny fanantenana kosa dia miteny aminao hoe mamerena indray. Irinay raha izay voalaza ao amin'ny Korintianina 2:9-10 no teny baikontsika manao hoe koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia satoko. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Miarabafinaritra indray ao antsika mpiaino rehetra mahafatrapoa na manao lantormisa joely resaka fahalalam-pomba indray tsika amin'ity anio ity. Ninona zany zavatra izay ataon'ny olona aminao dia tsara ny misaotra mandrakariva. Eny na dia hoe mandeha amin'ireny fiara fitaterana iraisany ireny azy ianao dia tsara ny misaotra ny mpanampy ny mpamily na receveur ozy izy ny fitenenana dia azo to tsara misaotra an'ireny olon'ireny tsy mahafaty antoko izany eny mety hoe tsy mahazatra fa azo atao tsara. Ny fitondratena manko na ny fahalalam-pomba no mampiaja ny olona anankiray ary anajany ny olona anao koa. Azo lazaina hoe ianarana zany zavatra zany, zany hoe fahalalam-pomba zany, nefa koa azo hoe izarana koa zany fahalalam-pomba zany. Misy zany hoe ianarana, misy koa fahazarana, nefany tsy ho zatra mihitsy ianao raha tsy mianatra izany fitondratena izany. Ka eo zany dia jerenao hoe inona moa zany no ataon'ny olona, dininao ny ataon'ny olona hoe ahoana moa ny ataon'ny olona. Raha misy ohatran'izao ny zava-miseho fomban'ny olona zany dia jerena avokoa fomban'ny olona izay mifanerasera amin'ny tena, mifanerasera amin'ny olona maro dia jerena mandrakariva. Misy ny tsara dia ianarana ireny, fa misy ny ratsy dia ezahana ialana. Ny fahazarana tsinona indraindray ary matetika dia fitaizana hatramin'ny fahakely. Misy amin'ireo ray aman-dreny nefa manazatra ny zanany ao amin'izany fahalalam-pomba izany, misy koa ianarana any an-tsekoly. Ka inona ary ireo toetra tokony ho hita amin'ny olona anankiray izay lazaina hoe olona tsara taiza izay miresaka amin'ny olona ray na olona maro. Voalohany aloha dia ny endrika tony. Tsara raha tony mandrakariva ny endrika ao rehefa miresaka amin'ny olona ianao. Tsy endrika vinitra zany no asehonao rehefa miresaka amin'ny olona ianao na mamaly fanontanian'olona, dia endrika tony raha azo atao hoe mitsiky no asehonao. Tsy amboarina, io zany tsy amboarina, tsy mila amboarina zany fa fahazarana, efa fiainana. Dia zay no aseho. Fantatra foana manko io hoe manamboamboatra endrika ianao rehefa
resaka amin'ny olona satria mety tsy akasitrahanao le olona na tsy tianao le olona zay miresaka eo anoloanao dia amboarinao ny endrikao amboamboarina eo dia mora fantatra foana mahitsy tsara zany fihetsika tokony aseho rehefa miresaka amin'ny olona mijoro mahitsy tsara tsy manao tanana paosy na mifilambilana misy manko misy manana fahazarana tsika tanora indrindrindrindra eny misy lehibe koa aza rehefa miresaka amin'ny olona dia atao any paosy ny tanana dia mifilambilana eo miodina avy miodina havanana reny zany dia fanehoana tsy fahalalam-pomba ka mety dia tsy atao any paosy mihitsy ny tanana fa voaka ary dia mijoro mahitsy tsara tsy miankinankina amin'ny olona na amin'ny rindrina na amin'ny varavarana na amin'ny javatrafa na amin'ny seza na amin'ny latabatra rehefa miresaka amin'ny olona fa mijoro maleo tena tsara ianao zany mahitsy tsara tsy manatona be loatra koa akory ilay olona zay miresaka aminao fa mielanelana eo amin'ny 20 cm na 1 metatra eo raha ohatra ka azo atao dia io zany misy elanelana farafakeliny zay no ifampiresahanareo tsy manatona be fa lazaina ao anatin'ny hoe tsy fahalalam-pomba koa ny diso manatona loatra ny olona zay mifampiresaka aminao tsy mety koa ary tsy tsara ny mandinika olona vatana loatra na mibikabika an'ilay olona ambony ambany na mijery azy maharitra loatra ianao zany zany dia tsy tsara marina hoe rehefa miresaka amin'ny olona dia manatrika tsara mijery manatrika tsara ny maso kanefa ny zany tsy midika akory hoe bikainao ambony ambany ilay olona miresaka aminao iny fa mampifatoka ny fijerinao aminao kosa ianao mba hafantarany hoe miaino azy ianao ary mifantoka amin'ilay resaka ifanaovanareo rotota ary tsy mitodika avy tsy mitodika havanana tsy miondrika fa dia mijoro mijerenao tsara hoe miresaka aminao tsika sianao zao miresaka mifampita tsara ny hevitra tiana lazaina eo am'resaka hoe miara-mandeha amin'ny olona ianao tsy tsara ny mandeha maika loatra raha miara-dalana amin'ny olona ianao zany ka hoe efa mifanaraka hoe miara-dalana nareo dia tsy mety ary tsy tsara ny hoe lasa ianao mandeha maika be any alohaany nefa koa tsy mety ny mandeha miadana loatra fa tsara zany hoe mandeha ampahamotinana tsara sy ampahamalinana tsara zay zany mety dia miara-dalana tsara nareo ampitovizina tsara ny fomba famindra sy ny tadin-dokanga dia ho tsara sy ho lavirary ny dia izay ifanaovana raha olona misy telo moa zany nareo no miaraka tafara-dalana dia ny eo afovoany ny toerana miaja indrindra raha olona telo zany nareo no miaraka fa raha olona roa kosa raha azo atao dia eo ankavanana no mety itoeranao zany rehetra zany dia torohevitra mba asoa mba ahatsara mandrakariva ny fifandraisana satria ny fahalalam-pomba dia fanatsarana ny fifandraisana fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny olona samy olona fahaiza miaina mampilamitsaina zay no tiana niresahana indray tamin'ity androany itya ametrahana ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray na manao lantormisa joely no niaraka taminao teo AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena miarabanao amin'ny mpifaliana mandrakariva atao anatin'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ilay tompo sy mpamonjy antsika ary maniry indrindra koa mba hampitomboina ao antsika tsy mitsahatra ny fahasoavany namanao Stefan Razafiany no mitafa aminao ankehitriny ary manasanao mba hanaraka ny teny izay ifampisarana eto hatramin'ny farany ko satria tenin'Andriamanitra no gasaintsika ifampisarana
dia manasanao mandrakariva mba hiaraka iombona ambavaka hanomana ny fo sy ny fanahintsika mba handre ny tenin'Andriamanitra ary tsy handre afa-tsy ny feony ane isika eo am-piainona izay holazainy rehetra amintsika. Ivavaka isika ary. Rainay izay any an-danitra amin'ny fankasitrahana no iantsonay ny anaranao ankehitriny satria dia tafahoana daholo indray izahay ireo nantsoinao rehetra iaino izao fandaharana izao amin'ny alalany ity onjam-peo ity. Ko amin'ny alalany zanakao izay nomenao anay mba azahoanao miaino ny vavakay amin'ny alalany no anolorana izany fankasitrahana izany ary amin'ny alalany koa no angatana ny famelana ny elokay rehetra mba hiafinao aminy izahay dia aoko fenoina ny fanahy avy aminao ary izany fanahy izany no ampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay. Izany fanahy izany no ampanakera ny teninao eo amin'ny fiainanay ary izany fanahy izany no hanoratra izay rehetra tiana ho lazaina aminay ao am-ponay dia hamadika izany koa ho fanandramam-piainana ho anay ane ny fanahinao. Sotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy sanakao. Amen. Ndray andro raha avy namaky ny baiboly lay lehilahy malaza indiana Kahana izany iray antsoina hoe Mahatma Gandhi, malaza be izy io, ny ankamaroantsika mahalala azy. Rehefa avy namaky ny baiboly izy dia nisy nanontany azy hoe ahoana ny mba hevitrao ny amin'ny fivavahana kristianina. Dia namalinga Mahatma Gandhi nanao hoe tena tsara dia tsara tokoa ny rehetra voalazan'ny bokinareo ary tena lehibe tokoa lay antsoiny hoe Jesosy. Saingy indrisy fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy nisy afa-tsy iray monja ihany no tahaka azy ary iray monja ihany no Jesosy. Marina tokoa izany, iray ihany Jesosy ary tsy misy toa azy. Isika rehetra izay mitondra ny anarana hoe kristianina kosa satria resy lahatra toan'ngia Gandhi fa tokana ary tsy misy toan'i Jesosy dia samy maniry mafy ny mba ho tahaka azy avokoa. Fa ny faratapony amin'ny fiainana maha kristianina antsika raha teo araka ny fampanantenana voalazan'ny baiboly dia ny hoe ho tahaka azy isika raha iseho izy fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaonina voalohany toko 7:1. Ny amerina io endriny sy ny tarehiny eo amintsika io no antony nandefasan'Andriamanitra ray an'i Jesosy hidina ambany dia ambany ho tonga olona tahaka antsika satria amin'izany fomba izany ihany koa no lalantokana ahazoany manandratra antsika ho tahaka azy indray. Amerina ny endriny eo amintsika. Rehefa iseho Jesosy, izany hoe rehefa ho hitantsika mifanatrika amin'ny fiaviany eny amin'ny raolanitra izy dia ho tahaka azy isika. Isy ny fanovana ny tenantsika ho tahaka azy ary araka io teny nampitondraina ny apôstôly Jaona io dia rehefa hitantsika mifanatrika Jesosy ka hitantsika araka izay tena endriny tokoa vao ho tena tahaka azy isika. Tsy midika akory izany fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny hiaina amin'ny fiainana izay ny ainan'i Jesosy isika. Fa manomboka teo amin'ny fotoana na resy lahatra anao hamaly ny fanasana nataon'i Jesosy taminao manao hoe manaraha ahy arak'izay voalaza amin'ny Jaona 2:20. Hatramin'ny fotoana namalinao an'io fanasana io atreo dia tiany ny anaovanao fanandramana sy anao anao ho isan'ny vavolombelona, izany hoe ho isan'ny olona izay ampiseho ny toetrany. Haneo eo amin'ny fiainanao sy ny fahatsaran'ilay ny antso anao mba hanaraka azy. Toy izao no ny tantaran'ny apôstôly Paoly amintsika, ny teny nataon'i Jesosy taminy, raha niseho taminy teny an-dalana ho an'i Damaskosy izy. Fa izao no nisehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy
sy izay isehoako aminao. Tsy nahitan' Jesosy mivantana akory ny apôstôly Paoly, fa tamin'ny fahitana nisehoan' Jesosy taminy dia nijoro vavolombelony izany nahitany an' Jesosy izany izy nanomboka hatreo araky ny fanendrena nataon' Jesosy taminy rahateo. Niova tanteraka ny fiainan'ny Paoly nanomboka hatreo. Ilay zavatra nataony teo aloha dia tsy nataony intsony, ary izay zavatra tsy fanaony kosa teo aloha no nataony hatramin'ny fotoana nisehoan' Jesosy taminy. Tao amin'ny finiavana hanahaka ny Kristy mandrakariva no nanatanterahany izay tokony ho nataony rehetra, ka nasahiny ny teny teo amin'ireo olona nijoroa no vavombelona manao hoe aoka hanahaka ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. Koritianina 1:2-1. Ary eo amin'ny Koritianina 2:2-10 dia averin'ny apôstôly Paoly amin'ireo 2 mifanesy ireo ny hoe mba haseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan' Jesosy. Arak'izany dia nanova tanteraka ny fiainan'ny Paoly io fotoana nisehoan' Jesosy taminy sy nahitany an' Jesosy io. Raha ny fanambarana ataon'ny Baiboly aza moa ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:2-20 izay hitantarahany Paoly an'io fiaonany tamin'i Jesosy io, dia tao aoriany ny fanandramana io fanandramana io voalazain' Jesosy fa azo ambara fa nivavaka Paoly. Toy izao tokoa mantsy no teny no lazain' Jesosy tamin'ny Ananiasy ao amin'ny toko 5 amin'ny asan'ny apôstôly io. Mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka izaho ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary ao amin'ilay 12 amin'ny asan'ny apôstôly 20 izay hitantarany Paoly any io fotoana nahitany an' Jesosy io, dia nampanantena any Paoly Jesosy fa tsy io indray mandeha io ihany akory no isehoany aminy, fa mbola itoy izany fanandramana omeny azy izany amin'ny loavy. Io mantsy ny fanambarana nataony ao amin'ny asan'ny apôstôly 20 manao hoe ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay hisehoako aminao ianao. No tanterahan' Jesosy io fampanantenany nataony io, ary tany amin'ny faraparany fiainan'ny Paoly raha notsaraina izy dia nolazainy fa ny tompo nitsangana teo anilany ka nampahery azy. Timoty 2:7 no ilazany izany fijoroana ho vavolombelona izany. Tahaka ny apôstôly Paoly dia tsy mahita mivantana an' Jesosy isika ankehitriny. Na izany aza dia miseho amintsika amin'ny fomba maro samihafa izy, amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina ohatra, amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ireo zavatra avelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika, ary amin'ny alalan'ny feno fieritreretana ihany koa. Dia miteny amintsika izy, amin'ny alalan'ny mason'ny finoana dia azontsika atao ny mahita an' Jesosy amin'ireo fomba ireo, tahaka ny Mosesy arak'izay voalaza ao amin'ny Hebreo 2:17 dia voalaza fa tamin'ny finoana dia toy ny mahita an'Andriamanitra izay tsy hita i Mosesy. Ho an' Jesosy dia ambarany fa manana tombony ny olona izay tsy nanatry maso an' Jesosy kanefa mino arak'izay lazainy ao amin'ny Jaona 2:20 manao hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino. Be deaibe tokoa ireo olona nahita maso an' Jesosy kanefa tsy nino azy ny ankamaroany, ka dia tsy nanovana inona na inona teo amin'ny fiainana izy ireo ny fahitana an' Jesosy. Sitrak'Andriamanitra ray raha teo nijerentsika an' Jesosy zanany amin'ny masony ny finoana mba azahoantsika fiainana mandrakizay, arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:7 manao hoe fa izao no sitrapony ny raiko, dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Mijery an' Jesosy amin'ny finoana, izany hoe mahatoky.
sy misaintsaina lalina ny fahatsarany Jesosy rehetra dia ny famindrapony isampotoana tsy mitsahatra amin'ny fiainantsika. Ny fitiavany tsy manapetra izay niafara tamin'ny fanolorany tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny toerantsika. Ny fanelanelana ataony ho antsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra ankehitriny any an-danitra mba ho famelana ny helotsika sy ho famonjena antsika. Izany rehetra izany anasana antsika mba hijery amin'ny finoana. Raha mijery an Jesosy isan'andro toy izany isika, izany hoe mihevitra sy mandinika ary misaintsaina lalina ka mahatoky sy mantehitra fa nataon Jesosy ho antsika ireo rehetra ireo, dia tsy hoe hiova fotsiny ihany ny fiainanao anahaka ny Kristy sy aneo ny fiainany tahaka ny fiainan'ny apôstôly Paoly, fa manomboka hatreo dia ambarany soratra masina fa manana ny fiainana mandrakizay koa ianao, arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:5 teo. Mijoro ho vavombelony izany ny apôstôly Jaona, satria tsy hoe niseho tamin'ny fotsiny Jesosy, fa nijery azy tamin'ny finoana koa izy, ka dia sahy ny teny taty aoriana rehefa tsy hitany maso mintsony Jesosy nanao hoe fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay. Jaona 1:1-2. Izay ny fiainana mandrakizay dia ny mahita sy miantehitra mpinoana am Jesosy dia ny ankehitriny, ary anatrika ny tavany rahatra izay miverina izy ka handray antsika hiara-mitoetra any an-danitra miaraka aminy, araka ny fampanantenana nataony rahateo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:7. Ary tsisy ozona intsony, ary ny seha-fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahita ny tavany. Mba hiseho aminao anie Jesosy, ary hijery azy amin'ny mason'ny finoana kosa ianao, dia hanova ny fiainanao isan'andro izany ka haneo ny fiainanao, dia manomboka hatreo ny fiainana mandrakizay kosa no homeny ho anao. Dia mba hitombo isa le fanamarina nataony Mahatma Gandhi hoe tsy Jesosy rery, fa isy Jesosy kely be dia be manerana izao tontolo izao, haneo ny fiainan' Jesosy sy ny toetrany. Izay ny faniriko sy vavaka mba hataoko ho azy ho anao. Amen. Mandra-piona indray tompoko. Jesosy manatonanao ambototrina yazo zay nijalianaka nanolorana tena ta Kalvari indonito nanaretitu aretito fuku sifanya ono zasetini zufusini sana itu Yesus yana 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 mamuzira antokopihira antsa fiobina imeritsy atosika idiakapukanyanzadi idiakapukanararereto AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Miaraba sy manasanao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Tsy misy olona tsy maniry ahita sy azo fahombiazana amin'ny asa taony izany, ary anisan'izany ny asa fambolena. Ho azonao izany rehefa manaraka tsara ireo fepetra takin'ny fambolena ianao.
dinidinika mahakasika izany indrindra ary no entin-dramatora azo elosoa ny Irina Honore ho antsika eto. Meno finaritra. Tao anatin'ny fandaharana nozaraina teto dia nilaza ianao madamin'ny Irina fa anisan'ny fepetra ny fambolena ny mampiala sasatra ny tany isaky ny 7 taona fa tsy hoe ambolena mandava-taona ny tany. Azonao hazavaina bebe kokoa ve tompoko ny mikasika izay? Isika raha nanaraka tsara n'ity fandaharana ity dia io ange dia baikon'Andriamanitra mihitsy io fa tsy hoe zahay ny te hanome fahasahiranana anareo dia hoe atsahary ny tany rehefa mitaona 7. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany io baiko io. Ao amin'ny Levitikos 5:20 dia 2:1 ka hatramin'ny 4 dia milaza tsara an'izany torohevitra izany. Iarahantsika mamaky anie ilay izy amin'ny anaran'ny Tompo ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinaika nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo aoka hisy fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no hamafazanao ny taninao, eny taona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra, fa ny taona 7 kosa ho tena fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Ary tsy vitan'izay ihany fa misy teny fikasana izay omen'Andriamanitra ihany koa izany ao amin'ny toko sy andininy io rehefa ohatra ka manaraka tsara n'izay torohevitr'Andriamanitra izay izany ny zanak'Israely tamin'izany fotoana androny. Dia izao ny voalazany. Ery amin'ny 4:20 hatreo amin'ny 2:20. Ary arao ny didiko ary tandremo ny fitsipiko ary arao izy dia andro fahizay amin'ny tany ianareo ary ny tany ahavokatra dia ihinana ianareo ka ho voky ary andro fahizay. Ary andrao ianareo manao hoe inona no hoaninay amin'ny taona 7 fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray. Dia ataoko aminareo ny fitahiako ho amin'ny taona 9 ka hisy vokatra ampy ho anareo amin'ny 3 taona. Ary amafy amin'ny taona 9 ianareo ka hihinana ny tranainy mandra-pahatonga ny taona 7 mandra-pahatonga ny vao no hinananareo ny tranainy. Andriamanitra izany dia efa manome teny fikasana ho antsika tsirairay avy eo amin'ny taona 9 izay hikasanao ametrahanao ny tany hiala sasatra mandritra ny taona 7 izany dia efa homanin'Andriamanitra ho antsika ny vokatra izay sahaza ho antsika mandritra ny taona 9 sy ny 7 izay atongavany vokatra ao ndray izany. Ka isika raha ohatra ka manaraka ny torohevitra omen'Andriamanitra, izany torohevitra izany dia nomena tamin'ny andro taloha fahizay kanefa mbola sahaza amin'ny androntsika ankehitriny izao ihany koa. Raha ohatra ka mijeryntsika ny tanyntsika izay miakoka, miasimba, dia ataoko angamba fa fifaliana ho antsika no manaraka ny torohevitr'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho sahirana eo amin'ny fambolena sy ny fitazana ny vokatra. Iriako izany mba samy anaraka ny baikon'Andriamanitra isika eo amin'izany fambolena na ny fiompiana ihany koa ary dia efa voalaza atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity daholo izany. Misy tenin'Andriamanitra ihany koa izany izay voalaza ary amin'ny marika. Ao amin'ny marika 4 ao dia 7 ka hatramin'ny 7 ihany koa dia misy karazana famafazana ao. Ity tenin'Andriamanitra ity izany dia misy karazany roa no afaka hitondrana azy na raisina ara-baky teny izany izy ity na raisina eo amin'ny famafazana ny tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ka itsika izany izao dia andray ara-baky teny. Eo amin'ny 7 izany no raisintsika ilay izy. Miaino indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy
ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany izany ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanapaka dia maty izy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa ny sasany avy 30 eny ary ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny ary hoy izy izay manatsofina ho eto miaino aoka izy iaino. Tsika zany rehefa mamafy ka raha mamafy eny amin'ny tany tsara dia azo vokatra avo 80 eny izy ato avy 100 eny ka raha mamafy zany tsika dia aoka amafy eny amin'ny tany tsara madio salama ary mamokatra tsara mba hahatonga tsika tsy ho faty antoka ary rehefa miasa amin'ny tany ihany koa zany tsika dia aoka asaina lalina tsara satria raha miasa amin'ny tany marivo tsika tahaka n'leny akaiky ny vatolampy izay ny ambonin'ny vatolampy dia marivo reny dia mora mitrebona kanefa mora malazo ny zavatra ataontsika eny ka nirariako izany dia mba amafy amin'ny tany tsara mandrakariva isika ampiasa zezika tsara ampiasa masombolo tsara ihany koa. Misy tokosy andininy anankiray angambany amaranako azy tiako ananantsika tsirairay avy eo amin'ny Deutéronomie ao toko 7:20 Deutéronomie toko 7:20 tsy hovakiako io ray manontolo izy ity fa misy apahany zany hovakiako raha ohatra ka miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia izao ny voalaza ato manomboka eo amin'ny andininy 7 hotahina ianao an-tanàna ary hotahina ianao any an-tsaha hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondray manosinao hotahina ny arinao sy ny vilia fanaova-mofinao hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka atolotra Jehovah ho resy eo amin'laonao ny fahavalinao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray ny voahany anatonanao fa lalana fito kosa no antsosirany hiala eo an'laonao. Handidy ny fitahino aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay ataon'ny tananao ka hitayanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianany taminao raha mitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany dia ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no atsoina aminao dia atahotra anao izy. Hitantsika amin'izany fa raha ohatra tsika ka mitandrina ny didiny Jehovah zany ka manaraka ny baiko rehetra izay atorony dia tsy faty antoka no hitantsika fa sady fitahiana no tombontsoa no sambatra ao amintsika zany ny fahasoavana mananamby ampy rehetra arak'izay voalaza ihany koa fa ozy izy hoe ary ataon'i Jehovah mananamby ampy ozy izay asoanao dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay ny anianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehovah ao anao ny lanitra trahan'ny fitehirizan-tsoa andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra. Arak'izany ary dia fifaliana ho antsika rehetra angambany ny manaraka ny baiko izay omen'Andriamanitra fa sady fifaliana le izy no fitahiana mananamby ampy araka ny teny voalaza teo. Amen. Dia isaorantsika izany Madame Irina nitondra izay fanazavana izay. Ho antsika tatsapamokatra ajao ireo fomba fambolena ara-boajanahary zezika natoraly tsara kalitao toy ny komposta ampiasaina mahaiza mifidy masom-boly voafantina tsara kalitao mahatanteretina dia hita fahombiazana sy azo vokatra tsara ianao. Efa maro tokoa ireo torohevitra mahasoa nomenantsika momba ity lalàna fototra
mifehy fambolena ara-boajanahary ity teto amin'ny radio feon'ny fanantenana ary misy tokoa ireo izay nampiatra vetrany dia nahita ny tombontsoa. Aleo fijoroana vavolombelona mahakasika izay indrindra no arahantsika teo mikroany namana Rila. Madame mbola tiana mpiaino ny radio adventiste maneran-tany na ny feon'ny fanantenana. Izy ihany koa dia tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny fikambanana iray antsoina hoe mpamokatra masomboly Zina, izay afaka mamatsy any Madagasikara manontolo. Andeha ho arahantsika ary ny nahatonga azy nandray fanapahan-kevitra tamin'izay asa manokana matianina izay. Misaotra anao na amin'ny fitenenana. Za zany araka vombarateo dia mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny fanantenana. Anisan'ny fandaharana tena tiako sy fanarahako matetika zany dia ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ary matetika dia miverimberina ny famporisiana zany eo amin'ny fampiasana fanaovana komposta sy ny famporisiana hoe tokony roso eo amin'ny resaka fambolena ara-boajanahary ara-biolojika zany isika amin'izao fotoana izao. Araka ny lazaina teo dia mpamokatra masomboly izahay ary rehefa neritreritra zany hoe inona ara no nampiarako ny zavatra voaraiko tao amin'ny fandaharana sy ny famokarana masomboly dia nanapa-kevitra izahay fa isa manokana zany hoe nao siatrasa zany mokatra masomboly fa masomboly bio zany novokarina ary nafinahitra dia na dia masomboly nampiasana ilay teknika mpamokarana ara-boajanahary dia hita fa tsara ny vokatra. Ary amin'izao fotoana izao dia liana ny olona hoe zava-baovao masomboly bio zany satria mbola vitsy zany eto Madagasikara zany mpamokatra masomboly biolojika izany dia zay zany ny antony nandresy lahatra na hoe andeha amokatra masomboly biolojika tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo torohevitra zay notovozona tao amin'ny fandaharana ny feon'ny fanantenana. Eny tompoko, dia mankasitraka anao ny zara izay fanandramana ny ainanao zay. Inona reny mba afatra azonao apetraka ho an'ny mpiaino antsika ary? Ny afatra tiako apetraka ho amin'ny mpiaino dia hoe mazotoa manaraka ny fandaharany radio adventiste maneran-tany fa mahafinaritra be ny fandaharana. Ary za manokana dia tena mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana io amin'ny mahatantsana amo amin'ny mampandrarana dia nahazo tombontsoa be dehibe teo amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ary tsy izay ihany fa ny fandaharana ara-panahy ny fanabeazana ihany koa dia tena nahazo tombontsoa mihitsy na tamin'ny fahatanorako na tamin'izao fahalehibeazako izao dia za manokana zany dia tena mankasitraka ny fandaharana WR ary amporisihana isika rehetra mba anaraka tsy tapaka fa misy tombontsoa be dehibe azo tovozona ao amin'izany fandaharana izany. Dia misaotra anao indrindra tompoko nanaiky ny araka taminay tato anatin'ity fandaharana ity. Eny ary anio dia mahafaly anay ny milaza aminao mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana eto amin'ny radio feon'ny fanantenana fa efa vita ny boky mirakitra ny torohevitra mikasika ny lalàna fototra mifeny fomba fambolena ara-boajanahary sy ny boky mirakitra ny teknika mpambolena ho an'ireo volo legioma izay nivokaran-dramatoa Razoelisoa Nirina Honore teknisian'ny fambolena efa nisotro ronono. Nandritry ny 20 taona teo eo dia nanao fikarohana trano izy mba hahafahany manomeny tsara indrindra ho antsika mikasika ity fomba fambolena ara-boajanahary ity izay sady mahasalama ny vokatra azo avy aminy no ahitambokatra tsara sy betsaka. Azonao atao tsara zany ny mahazo izany boky izany amin'ny vidiny mirary dia mirary mba ho fanatsarana ny fari-piainantsika. Ko iangavianay ianao mba tsy hangalatra sy handika izany satria raha tsy eo mason'Andriamanitra anie izany ary ireo boky ireo ihany koa moa dia efa voaro ara-dalàna ara-panjakana ka tsy azo adika na alainy tahaka. Ity ary ny laharan'ny finday ahafahanao mifandray amin'ny ramatoa Razoelisoa Nirina Honore raha maniry hividy ny boky ianao. 032 02 397 05
034 02 397 05. eny eo ah tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Syrila. iny ny ty mahavariana ny bony eto moron-drano fa tsy nitongotra ny sasany e. marenina aloha ianao raha matoa fa tsisy sainako sy andiniako hoe atao ahoana ny ahatafiditra ty tongo be amin'ny bonao anatin'le kiraro voany vidiana amin'ny mariaziny zanaky ny eny fara tonga dia afo izy hoe zany ny alehany rehefa tsy mety manohatra kiraro ka zao ny vody tongotra manontolo ny tsy tafiditra zay indray ka zany no izy kino aza makarary andoro le dia tsy problemako raha ze iny fa ivedindray ahy rehefa azoko ny vola amty fandiniana lalina ataoko ty fa ahoana indray zany vola aiza tsy aminao ve le fanazavana rehetra tao amin'ny radio feo amin'ny fanantenana raha matotya fanazavana inny vomafy ianao mazava amiko tsara fa raha tiana ny ahita fahombiazana amin'ity famboleny ty dia rahana tsara ireo lalana fototra amin'ny feny fomba fambolena ara-boajanahary de inona ny fandraisana zany amin'le resaka teo ka oraletya mitombo ny fidiram-bola aodino ny saina raha matotya anao mpamboly tena maty any ny bona sady voapirofo ara-tsoratra masina mihitsy any raha matoa ny tokony anarahana ny fepetra sy ny tombotsoa azo avy aminy ohatra ny lazainy tao zao de hoe mila miala sasatrisaka ny fitotoana ny tany de eo eny ko ny fomba famafazana ny vo de arabaina zany fa tapa-kevitra naraka ny fepetra ihany raha bony ianao ve sady mahasalama ane ny vokatra azo avy amin'io fambolena raha-boajanahary io no azombokatra tsara sy betsaky sady efa nisy nampiatra mihitsy eny de tsy vitan'izany fa nitsova volombelona tamin'ny vokatra azo ny vokatra zany iny izy raha matoa e tena nahazo fidiram-bola tsara mihitsy ry zareo ny soa fianatra ralety de hoy aho hoe andeha mba nokatra orinasa-pambolena raha-boajanahary koa zany raha izany no izy kinona manakana ny bona fa tsy tonga de tsisika sady efa voarakitra boky mihitsy reo fa hipetra fototra amin'ny feny fambolena ara-boajanahary io ka maninona raha mividy an'izany ry bona eno a de misy any ko aneny boky mirakitra ny teknika mpambolena ho an'ny volo legiome ko hitotro zany ray ve sady am'izay nataono mirary de mirary ny vidiny ary azalany andro mandiny teo ry bona fandana mividy an'izany de ataovy ny fampiarana eny eo ah fa meo ary ny vola de zany no miantoka ny fahazahoana azy ry bona vo teo ianao no nilaza fa hividy kiraro afindray fa le boky amin'ny vidiny mirary zany tsy fonao fa aty amiko no alainao karaha izany aleo ary afa-madika ry lety za no hividy boky de ianao zany mba mividy an'le kiraro aloha mba mieritreretra ry bona sady tsy fai ny fetsy ratsy ty ianao ka iaraka hividy an'le kiraro anitsika fa na voatan'iny anie adiniko nanasa tongotra de mba menatra ny ka maninona raha verina le kiraro de soloina fotsiny marin'izy raha nakiandray amin'ny otsony efa nitavonako labosisy menaka niatan'le kiraro so mba tafiditra ihany ny tongotra kinanjo vomaky alozy rovotra
sady mahatezitra tianao no mampalahelo orbona ahoana ihany mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia sainao aloha ny vokany ay zany no antony nanafenanao an'le kiraro eny hoay tena mandreraka mihitsy io mora lety kely fa ho averiko ane ny volanao rehefa miakatra ny vokatry sady ho ataoko manaraka tsipirian'ny fepetra fototra ny feny fambolena ara-bojana ary mihitsy am'izay azo antoka ny vokatra azo aiko mbola vokatra ny ekibony tany no andrasana merenanao ny volako saraikitra zany za tsy mavita ty vavanao rolity inona ndray za kosa aloha tsy maintsy sy manatrika an'io mariazy io rolety nandeha tsy mikiraro aza fa asakasaka ao ibony ty fanerena kolaka ane zany ribony enao diso indray no mandrahoana ataoko mahita oy vonjeo mahita vonjeo karaha lety fa marary ny voakapaniny langilangy iny mariny vonjeo olona vonjeo ho averiko ane ho any volanao rehetra fa iasa mafy bony mba vonjeo aloha vonjeo mba mahina bona mamina solona ritantsa izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fepetra ny mahavanimbo ary raha ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao ny vokatra hitombo tsara ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao izay no masaka azona tolotra manentana anao hampiatra izay toromarika nomenanao teto hitany asa taonao any Andriamanitra dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjany aina sy ny teknisianina samma nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto mandrapitafa ary akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana ny fianarana nataontsika teo aloha dia azontsika tsaina ny zavatra ho avy tsy ho ela ary izay ny lohateny lesitsika ny fotoan-tsarotra ho avy ny fotoan-tsarotra ho avy tsy maintsy isy zany ny miomanao amin'izany no ataontsika miaraka aminao hatrany amin'izao fiarah-mianatra izao ny namanao Eliandry amin'ny tanysoa ny faminaniana momba ny mariky ny bibidia ao amin'ny apokalipsy 7:10 tsy pio tsara apokalipsy 7:10 dia milaza amiko sy aminao ny sehatra mivaivay sy ratsy indrindra misy ny ady hifanaovan'ny satana amin'Andriamanitra hatramina fahatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia fantatrilay fahavalo fa resy ane izy saingy tapa-kevitra izy ny hisarika olona maro araka izay azony atao hiaraka amin'ny fianjerany amin'ny fahalevonany satria zany no heveriny fa hany azony atao sisa mba hampalahelo an'Andriamanitra ny famitahana no paikady voalohany rehefa mitaona satana lainga no ampiasainy fitaka no ampiasainy rehefa tsy mandaitra ny famitahana dia mampiasa hery izy
izy no ambadiky ny didy mampamono na iza manda tsy ankohaka amin'ny bibidia na tsy handray ny marika eo amin'ny tanany. Vakio tsara ny apokalipsy 3:13 e. Tsy fampianarana foroporonina zany fa azonao jerena tsara ao amin'ny baiboly. Mazava loatra fa tsy zava-baovao ny fanenjehana ara-pivavahana. Efa nitranga zany nandritra ny taona lava dia lava 900 taona be zao. Efa nisy zany hatramina minonokaina ny Abela, ary ny antony dia tsotra ihany, noho ny nankatoavany Abela ny baikon'Andriamanitra. Nolazain'i Jesosy fa hitranga zany na dia eo amin'ny sampino aza, sampiray fiangonana dia hitranga zany. Inona moa no ny ainan'ny fiangonan'ny testamenta vaovao ary tokony akatsika lesona amin'izao fotoana izao. Sao vakitsika eo amin'ny Jaona 5:12. Jaona 5:12. Jesosy tenany mihitsy no miteny eto: androka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanimpom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Zany toetsaina hanosika azy ireo, hanentsika atsika izay hijoro amin'ny fahamarinana na inkidona na inkiatra. Isy amin'ireo mpiara mivavaka amintsika amin'izao fotoana izao zany no lasa fahavalo masika indrindra, ary anisan'ireo handroka atsika hiala amin'ny tempoly. Jesosy no miteny an'izany eto. Ao amin'ny Matio 10:12 dia izao indray ny lazainy. Matio 10:12, ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny fanekena anaraka fotsiny, anaradrian-drano fotsiny ataon'ny besiny maro zany dia tsy mitondra famonjena eo anatren'Andriamanitra, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Toizantsika ihany vaky teny eo amin'ny Timoty 2:7-12. Timoty 2:7-12. Eny, izay rehetra tia ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Izay rehetra tia ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ianao ve anisany? Tsy maintsy ho enjehina zany ianao. Toizantsika ihany eo amin'ny Petera 1:4-12. Petera 1:4-12. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapahatoetra. Aza tao zavatra mahagaga manjo anareo zany, fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Efa hita matetika teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristianina ny fanenjehana. Niseho zany tao Roma jentilisa, saingy niavaka indrindra ny fanenjehana matsiravina natao tamin'ireo kristianina izay mpino ny baiboly, ary mampalahelo fa ny eglizy nanao an'izany tamin'ny vanim-potoana antenatenany nandritra ny 900 taona. Ary be lavitra ny olona maty vokatra ny fanenjehana nataon'ny eglizy tamin'izay fotoana izay noho ny olona maty tamin'ny ady lehibe faharoa. Ny mariky ny bibidia no azo lazaina hoe mahasomby farany amin'ny orojin'ny helo io. Tahaka an'ireo fanenjehana tamin'ny lasa dia natao hanerenan'ny olona rehetra hanaraka fotomponoana vitsivitsy sy rafi-pivavahana nahazo fankatoavana manokana zany, izay mifanipaka amin'izay voalaza amin'ny baiboly. Tsotra ny antony nanenjehana ireo kristianina tamin'izay fotoana izay dia ny tsy fanekena ny fampianarana izay mifanipaka amin'ny voalaza amin'ny baiboly kanefa lazaina fa avy amin'Andriamanitra. Dia nenjehana izy ireo tsy miova fa tahaka an'izany ihany koa no antony hanenjehana izay mbola hijoro amin'ny fahamarinana ao amin'ny baiboly tsy ho ela. Ary mampalahelo, kristianina ihany, fiangonana milazo kristianina ihany no hanenjika, mitovy amin'ny teo aloha mihitsy. Ambaran'ny faminaniana fa anomboka amin'ny famaizana ara-ekônômika ny fanenjehana. Voalaza tsara zao amin'ny Apokalipsy 13:12. Tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, izay tsy mety miankohaka amin'ny bibidia. Mazava n'izany, tsy resaka foronina zany fa voalaza tsara ao amin'ny baiboly. Tsisy olona afaka mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika avy amin'ny bibidia hamantarana
fa miankohaka amin'ny bibidia izy ireo ihany mahazo mividy sy mahazo mivarotra fa zay rehetra miankohaka amin'ilay tena mpamorona sy mpamonjy dia ho faizana na iza mandaty sy andray ny marika ny bibidia dia hiarany didy fampamonoana amin'ny farany. Vakio tsara ny Apokalipsy 3:17 fa tsisy resaka foronina eto. Ny devoly dia manomana sahady ny fandraisan'ireo mitonona ao kristianina ny mariky ny bibidia rehefa ho avy ny fizahan-toetra farany izay ampirosiany azy ireo hanao marimaritra iraisana eo amin'ny fiainany. Tandria amin'ity marimaritra iraisana ity ry havana. Marimaritra iraisana dia Satana mihitsy ny tompony. Raha mikasika ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny resahana, tsy azo atao ny miditra marimaritra iraisana amin'ny fahamarinana madio amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny paikadin'ny bibidia? Rehefa hitan'izao tontolo izao, talanjona izao tontolo izao ny tany manontolo mihitsy araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 3:17 vokatry ny saina omeny dragona ny bibidia mahatonga azy misongadina manokana dia izy fiovana tampoka, lasa hifantoka amin'ny olon'Andriamanitra ny faminaniana. Nahoana moa izy fanenjehana manokana ho atao amin'izy ireo satria tsy mety hankohaka amin'ilay bibidia izy ireo. Ary hitiny tsy ambaratelo ny faharetan'izy ireo ao amin'ny Apokalipsy 3:14-12. Apokalipsy 3:14-12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Averina ihany, tsy ny didin'Andriamanitra ihany na ny finoanan'i Jesosy ihany, fa izy anankiroa miaraka, ireo no mampiavaka ny zanak'Andriamanitra aharitra hatramin'ny farany. Ny tenin'Andriamanitra no teny an'izany. Miaina amin'ny fiainam-pakatoavana feno vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ny vahoakany. Ary noho ny fahasoavany dia mitoetra tsara izy ireo na dia miozongozona aza manodidina azy rehetra. Manaraka ny bibidia kosa izao tontolo izao, fa izy ireo kosa manaraka ny zanak'ondry naiza leny. Zany voalaza amin'ny Apokalipsy 3:14-4. Apokalipsy 3:14-4. Amin'ny alalan'ny herin'i Kristy no ahafahan'izy ireo mandresy any Satana sy ny mpanaraka azy. Araka ny efa hitantsika atao amin'ny lesona teo aloha dia ny fiankofana ny fototry ny fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Io no ady farany hitranga eto tany. Satana hisintona ny olona hikohaka aminy, Andriamanitra hitaona ny olona hikohaka aminy. Mampiasa famitahana Satana amin'ny alalan'ny bibidia. Ary rehefa tsy ahombo izany fitaka ho ataony izany, misy ihany no voafitaka, dia ampiasa herisetra sy fanerena indray izany ny bibidia. Dia tsy avelany vidy, tsy avelany varotra izay rehetra tsy miankohaka amin'ny sarin'ny bibidia. Ny fiankofana amin'ny sarin'ny bibidia nefa dia midika ho fiankofana mivantana amin'ilay dragona, amin'ny Satana, izay manome hery ny bibidia ary manosika ny bibidia mba hahatonga ny olona rehetra enkohaka amin'ny ankolaka na mivantana. Ny tompony hanampy anao mba halalanao ny marina sy hanome hery anao hijoro hatramin'ny farany, satria na maty aza ange aza donoina, na maty aza ianao no ny fanarahana Kristy dia ho atsangany amin'ny maty ary andova ny fiainana mandrakizay. Fa raha matao maty ianao ka anaraka ny bibidia hiankohaka aminy dia ho very mandrakizay. Anjaranao misafidy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.